Bonjour daholo tsika rehetra ny atokantrano any a manonona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva. Irosondray tsika ny amin'ny tohan'ny lesona zany araka ny efa niresantsika farany iny dia miditra tsika zany ny amin'ny trompetra vafito zany amin'ity anio ity. Alohan'ny zavatra rehetra ary dia manasantsika hiaraka hivavaka. Hivavaka sika. Tompo Ray Masina sy tsara indrindra mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao zay rehetra amin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra ray fa mbola nomenao fotoana izay ahafahanay hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Eny dia ny boky ny faminaniana izany, boky ny Apokalipsy izay nomenao mba hampafantarana Jaona mpanomponao ho an'ny vahoakanao satria efa hatombotra ny andro. Eny tsy fahafantarana ihany koa Tompon'Andriamanitra izany boky izany dia tsy mitondra ho anay mankany amin'ny fiainana satria miaina ao anatin'ny vaninandro farany izay amin'izao fotoana izao ary Satana dia miasa amin'ny fomba rehetra, ny amin'ny famitahana, ny amin'ny famonoana, ny amin'ny langy, ny amin'ny fandringanana maro samihafa. Eny Andriamanitra raha io ny fahafantaranay ny zava-miafy ny boky ny Apokalipsy nefa Tompo mitondra anay afantatra ny marina rehetra ary ny marina no ahavonjy anay. Keny raha io raha mbola noho indray izay hianatra ny teninao amin'ny teny ity dia aoka ray ny fanahinao ny no hiasa aminay amin'ny fahafianoana ampafantatra anay ny sitraponao. Sokafy ny fonay ray, sokafy ny sainay mantara anay ny sitraponao. Eny ny fanahy no mamantatra ny amin'ny mombanao rehetra Andriamanitra ary izy no afaka ampafantatra anay ihany koa ny mombanao. Ka dia sorato ao am-ponay ny teninao ray ary ataovy ao an-tsainay ny sorony masirasira ela rehetra ao anatinay mba ho tonga vongana vaovao izahay. Dia ny masirasira ny faharatsiana, ny lolo-po, ny fitenenany ratsy, ny fankalana, ny avinavina, ny fandikan-dalàna, ny fanaony izao tontolo izao sy ny filana ara-nofo rehetra. Esory izay amin'izany rehetra izany Tompo mba hahatongavanay vongana vaovao anatrenao. Ka dia mifonany amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Mangataka aminao izay Kristy io, diovy amin'ny ranao izay ho afam-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Aoka ny ranao Jesosy hanadio sy hanasanay ka nafaka anay amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Ary aoka ny fanahinao ray hitantananay amin'ny marina rehetra. Taio izay amin'ity anio ity. Aoka ray eo tany any anjely ny tantanao nay ray ndra ho tafotoana ny vato ny tongotray. Ary aoka Tompo tsy hisy arombaka izay eo am-pelantananao. Rehefa naratsy izay miasa hoentina anakorontanana ny fampianarana, hoentina hitondrana fampahoriana ny tokantrano, hoentina anakanana izao fampianarana izao ny nasan'ny devoly, hoentina miasa Tompo ny amin'ny lafiny rehetra izany, na fampahoriana sy fampijaliana izany, na fanakanana ny fampianarana izany. Niny nasan'ny devoly Tompo izay hoentina manafika anay na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona dia ilay vonina noho ny amin'ny rahany zanak'ondry izany sy ny fofonay ny Kristy. Ny anaran'i Jesosy lasa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonay ny Kristy. Ravy Satana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonay Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao na dia kely ary. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny ainao manjery ny tokantrano sy amin'ny toerana rehetra izay nohona fampianarana. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fahasalamany tsiraray avy sy amin'ny fiainanay tsiraray avy. Ka efa levony Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny ranao Kristy sy tamin'ny fofonainao. Ka dia deraina ny anaranao Andriamanitra ankalazaina ny anaranao omena voninahitra ny hainao Tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Eny Jesosy Tompo, eo ihany koa ny tsy fahasalamana izay mety mahazo anay. Ao ny areti-po, ny areti-tratra, ny sepotra, ny areti-tenda, ny vai ratsy anay ny anatiny na ny velany na ny diabeta izany, na ny aretina any amin'ny rein ihany izany na ny amin'ny foie, ny aretina any amin'ny resaka hoe rhumatisme na fibrome, any amin'ny kibo any, ny aretim-bavony, ny aretin'andoha, ny fan, ny resaka Alzheimer reny,
na ny Parkinson, ny areti-maso, sinezita sy ny sisa tompo izay mety tsy ho voalazanay kanefa voatonona ny tokantrano any izay metrahana tanana ny tokantrano any. Dia oka Jesosy io le diakapoka taminao ny anasitrananao anay amin'ny aretina rehetra dia ho sitrana izay. Aoka Jesosy le diakapoka taminao ny anasitrana anay amin'ny aretina rehetra izay hivavahana amin'izao fotoana izao dia ho sitrana anay izany Jesosy io ny amin'ny diakapoka taminao. Dia raina mandrakizay inaranao raha ikalazay inaranao any. Eo ihany koa raha eo ny fiainanay dia apetraka feno am-pilatananao. Fiainanay izay mikorotana lava, misy problème lava io. Eny tompo izay akorotan'ny Satana io. Jesosy eo am-pilatananao no metrahanay izany. Aoka Jesosy ianao no anjaka ao amin'ny fiainanay, anjaka amin'ny tokantranonay. Ka mety izy ianao hitondra fiadanana. Fa hoy ny teninao manao hoe fiadanana no omeko anareo, fiadanana no navelako anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no anomezako izany ianareo. Ka iny Andriamanitro, aoka reo ilay fiadanana no hitoetra aminay, hitondra fahasambarana ao aminay, filaminan-tsaina, fahatoniana. Ary ihany koa Andriamanitro, taio ny fivelomanay, ny asa mandraranay, ny fianarana izay ataonay, ny fanaova-mofonay, ny sombotra anay, ny anana sahaza izay hohanina isan'andro, meteza raha io. Amezay anjara ambiampo anay isan'andro ny ianao. Mangio tompo ny mpitondra tena, ny malahelo, ny kambody, ny ory, ny mpanjenjeny. Vonjeo izy ireo tompo ny toerana izay misy azy ireny. Aza mahafoina manadino azy Andriamanitra rahay. Vonjeo izay mitaraina aminao Andriamanitro. Halleluja, halleluja. Dia ankehitriny ray raha hianatra ny teninao izahay dia mitenena raha io. Ary aoka ianao no hanome hery ahafahako mitondra ny teninao. Satria tsy amin'ny herina fahatanjahana fa mifanainao rery ihany ka dia mitenena raha efa voninkaino izay mparomponao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Irosoaritsika ny amin'ny lesony. Raha niresaka tsika tamin'ny farany iny zany a, efa tafiditsika ny amin'ilay hoe trompetra fito izany. Ka inona moa io trompetra fito io? Fa io zany ilay resahana ilay hoe loza fahatelo zany. Araka le hitantsika teo amin'ilay Apokalipsy toko fa 2:10 fa kitsika kely izy. Apokalipsy toko fa 2:10 dia nandininy fa 4:10. Dia ahoana ozy izy? Zao ny teneniny eo amin'ilay andininy fa 4:10 manao hoe lasa ny loza faharoa indro avy faingana ny loza fahatelo. Lasa ny loza faharoa izy indro avy faingana ny loza fahatelo. Ka raha vao miresaka zany ianao ny loza fahatelo io zany dia le trompetra fahafito no iresahana amin'ny loza fahatelo io. Zany hoe rehefa tsofina zany ilay trompetra fahafito dia manambara ilay loza fahatelo izany. Ka inona moa ilay loza fahatelo? Fa ilay loza fahatelo zany dia izay hianjady eto amin'ity tany iainantsika ity zany ny amin'ny tantara farany ny fiainan'ny zanak'olombelona eto tany zany. Zany hoe amin'ny farandro zany dia amin'ny fotoana io no hitrangan'ilay loza fahatelo. Sy tsofana zany moa zany ilay trompetra fahafito satria ilay fitsofana ny trompetra fahafito zany manambara ilay loza fahatelo. Dia amin'ny fitsofana ny trompetra fahafito io dia amin'ny fotoana io zany dia zao hoe hisy loza ho avy zany eto amin'ity tany ity. Amin'ny tantara farany zanak'olombelona. Ka io loza farany izay resahana io zany izay manambara ilay hoe farandro dia io nefany le resahana any amin'ny fahitana izay fahitantsika zany tany amin'ny toko 10 izy io ny resahana kely izy io tany amin'ny toko 10 any amin'ny andininy 7 any miresaka ilay hoe misterin'Andriamanitra. Miresaka ilay misterin'Andriamanitra. Dia jerentsika kely izy io amin'ny Apokalipsy toko 10. Apokalipsy toko 10 eo akaiky eo ihany verenantsika kely zany izy io. Dia zao ny teneniny eo amin'ny andininy 7. Ahoana izy eo amin'ny andininy 7. Fa amin'ny andro hitsofan'ny anjely 7 rehefa hitsoka izy dia ho tanteraka ny zava-miafina izay an'Andriamanitra araka ny teny somahafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony. Amin'ny fotoana ozy izy izay tsofina zany ilay trompetra 7 dia ho tanteraka ozy izy ilay zava-miafina izay an'Andriamanitra araka ny teny somahafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony. Zany hoe efa nambaran'Andriamanitra tamin'ny mpaminany mpanompony zany io zavatra io. Dia inona ny zavatra hitranga ozy izy? Ho tanteraka ozy izy ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Zany hoe le misterin'Andriamanitra zany ho tanteraka amin'ny fitsofana an'io trompetra 7 io. Ka
io le zava-miafin'Andriamanitra io zany dia zao hoe dia zavatra nafenina zany io nafenin'Andriamanitra io teo amin'ny tantarany zanak'olombelona tsy nampafantarina io fanambaran'Andriamanitra tamin'ny mpaminany mpanompony dia ny mpaminany mpanompon'Andriamanitra no nanambara izany ato amin'ny bokyny apokalipsy zany mba ho fantatsika hoe inona ny mikasika ny zava-miafin'Andriamanitra io zany hoe amin'ny fitsofana zany ilay trompetra fahafito no fampafantarana an'ilay zava-miafin'Andriamanitra dia izy io nefa efa niresahan'ny apôstôly izy io ny apôstôly Paoly efa niresaka an'izy io ihany koa dia jereo tsara ngeny zavatra resahany aty amin'ny Romanina toko faha 10 Romanina toko faha 11 dia vakitsika ny andininy fa 520 sy ny 420 Romanina toko faha 11 ny andininy fa 520 sy ny 420 rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary ho an'izay mahay mampahery anareo araky ny filazantsarako sy ny fitorinany Jesosy Kristy araky ny fampisehoana ny zava-niafina izay voafina aritry ny fony fahagola fa efa naseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay ka nampafantarina any amin'ny firenena rehetra ahatonga fanekena ny finoana miresaka zao rehefa tonga tamin'i Jesosy tonga dia zao inona ny zavatra nitorian'i Kristy nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka zay indrindra mantsy no resahana amin'ity raha vao miresaka ianao hoe trompetran'Andriamanitra ty le trompetra fahafito izay tsofina ty miresaka le fanjakan'Andriamanitra zany no resahana io izany mistera zany nefa dia nafenina izany fa nampafantarin'Andriamanitra ho an'ny olona dia ahoana sy ny apôstôly Paoly teo averiko tsara izy ary ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsarako sy ny fitoriana any Jesosy Kristy araka ny fampisehoana ny zava-niafina izay voafina atry ny fony fahagola fa efa naseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay ka nampafantarina any amin'ny firenena rehetra ahatonga fanekena ny finoana nampafantarina le izy mba ahatonga anekena ny finoana raha tsy fantatrao zany dia manao vita ngely aminao zany satria nahoana ny olona nge amin'izao fotoan'izao na miresaka tsika inona ny zavatra resahan'ny olona ny olona tsy mino an'izany fanjakan'Andriamanitra zany ny olona tsy mino an'izany fitsanganana amin'ny maty zany ny olona tsy te hiheno an'izany hoe Jesosy Kristy zany ary rehefa maty ny olona dia aloany zany ohatrany hoe miprofitena mifaly ny zavatra misy amin'izao tontolo izao dia rehefa maty izy dia maty fa tsy fantany fa misy fitsarana ny velona sy ny maty ary io tsofana ny trompetra fahafito io dia manambarana zany io fitsofana ny trompetra fahafito io zany nefa zava-miafina izany no ambaran'Andriamanitra aseho amintsika mikasika ilay fanjakan'Andriamanitra ahoana ihany koa izy any amin'ny Kolosianina any toko voalohany ny andininy faha 420 Kolosianina toko voalohany ny andininy faha 420 Kolosianina toko voalohany ny andininy faha 420 dia ahoana ozy izy eto andininy faha 420 dia zava-miafina izay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olon'ny masina zava-miafina ozy izy hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa zao kosany fa voaseho ankehitriny amin'ny olon'ny masina zany hoe ampafantarin'Andriamanitra ny vahoakany zany io zava-miafina io dia rehefa tonga zany ny farany tantarany tany dia zao amin'ilay farandro izay resantsika teo dia amin'io zany no ahoana anehoana ilay zava-miafina zany izay nambaran'Andriamanitra zany hoe fahatanterahany faminaniana zany io fitsofana ny trompetra fahafito io satria eo no tonga ilay fanjakan'Andriamanitra sy ny Kristiny zany dia inona ihany koa ny zavatra hitantsika zany ity fitsofana ny trompetra fahafito ity dia manako izy ity any amin'ny tomboka se fahaenina izay efa hitantsika kely ihany koa zany izy io tany amin'ny tomboka se fahaenina zany hoe mifandray zany ny trompetra fahafito sy ny tomboka se fahaenina satria le zavatra
hita eto amin'le fitsofana ny trompetra fafito zany dia hita any amin'le tombokase fahaenina satria nahoana ny trompetra fafito sy ny tombokase fahaenina dia miresaka ny amin'ny farandro, miresaka ny amin'ny fahatanterahany faminaniana, miresaka ny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny amin'ny fitsarana an'izao tontolo izao. Miresaka ny fahatezeran'Andriamanitra, miresaka ny fitsarana an'izao tontolo izao. Dia jerentsika kely angizy eto atao amin'ny apokalipsy toko faraky ambin'ny folo dia ahoana izy andininy fahavalo ambin'ny folo. Apokalipsy toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia izao no teneniny ato. Raha manao kely zany tsika fampitahana amin'ilay trompetra fafito sy ilay tombokase fahaenina dia izao no teneniny amin'ilay apokalipsy toko faraky ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary tezitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valim-pity mpaminany mpanomponao sy ny olona masina izay efa matahotra ny anaranao na ny kely na ny lehibe ary mba hanimbanao izay manimba ny tany. Dia eo amin'ilay tapany voalohany no raisintsika manao hoe ary tezitra ny firenena maro ary tonga ny fahatezeranao. Ahoana izy? Tezitra ny firenena maro izy fa ny tonga ny fahatezeranao. Le koleran'Andriamanitra zany zavatra resahana mitrofana ny trompetra fafito manambara le fahatezeran'Andriamanitra. Dia manambara ihany koa inona le zavatra hitantsika to? Fitsarana ny firenena. Tezitra ozy izy ny firenena satria nahoana? Tonga ny fahatezeranao hitsarana le firenena zany. Dia jereo ny ilazany azy aty amin'ny tombokase fahaenina. Apokalipsy toko fahaenina eo kaiky eo ihany tsika zany. Dia ny andininy apokalipsy toko fahaenina andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahaenina dia ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Dia izao no teneniny eo. Ary ny mpanjakany tany sy ny lehibe sy ny mpifeharivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjeraha aminay ka feno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza no mahajanona. Averiko tsara lizy teo ny mpanjaka ny tany ozy izy sy ny lehibe sy ny mpifeharivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia nihery teo amin'ny lavaka sy teo amin'ny vatolampy amin'ny tendrombohitra roy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjaraha aminay ka feno izay mitavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Mianjeraha aminay miantso ilay tendrombohitra mihitsy zany izy ireo mianjeraha aminay alaonay enjerahan'ny vatolampy enjerahan'ny tendrombohitra. Satria mety mbola moramora aminy kokoa zany ny enjerahany zany no tratran'le fahatezeran'ny zanak'ondry satria tsy ho zakazakaina zany. Nefa mafy inge zany enjerahan'ny vatolampy zany sy enjerahan'ny tendrombohitra nefa izy miantso mihitsy aloha enjera aminay reo. Dia hozy izy mianjeraha aminay ka afeno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza no mahajanona. Zany hoe hitantsika le fifandraisan'le trompetra fahafito zany sy le tombokase fahaenina fa miresaka zany ireo ny amin'le fahatezeran'Andriamanitra, miresaka ny amin'ny fitsarana ny firenena zany. Ny zavatra hita nefa dia izao, ny zavatra hitantsika eo amin'ny kapoaka fahaenina sy ny trompetra fahafito zany misy fahasamihafana kely nefa na dia zany aza misy fahasamihafana kely zany hoe misy contraste kely zany le raha mijery sika zany raha mijery le faminaniana anankiroa reo zany sika mikasika ilay tombokase fahaenina sy ny trompetra fahafito dia misy fahasamihafana kely zany izy ireo. Raha miresaka ny amin'le tombokase fahaenina sika dia inona ny zavatra hitantsika ao anatin'le saina izay mitranga izany. Raha mijery le tombokase fahaenina tsika dia ny zavatra hitantsika dia izao hoe le fahitana miainga eto tany le fahitana dia makany an-danitra. Ahoana moa zany hoe miainga eto tany dia makany an-danitra? Ny zavatra hitantsika dia izao vakitsika kely izy andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo zany ahafahantsika manazava le izy. Andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Andininy faharoa ambin'ny folo azafady ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Toko fahaenina andininy roa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo.
Ary nahita aho rehefa novahany ny tomboka se fahenina dia nisy ororon-tany mafy ary tonga mainty tahaka ny lamba volony sy fisaonana ny masoandro ary tonga tahaka ny rà avokoa ny volana. Ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny volomanta raha ozongozon'ny rivotra mahery izy. Dia lasa tahaka ny taratasy voaorina ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany. Ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny fiharivo sy ny mpanankarena sy ny lehibe mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia niery teny amin'ny lavaka sy teo amin'ny vatolampy eny amin'ny tendrombohitra ary izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjera amin'ilay kafeno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo ka iza no mahajanona. Jereva raha vao mijery zany tsika le fahitana eto le faminaniana dia miainga eto tany le zavatra resana satria ny loza izay mitranga dia miresaka ny zavatra mitranga eto tany hoe rehefa voahana izy ny tomboka sefahina nisy ororon-tany aiza no mitrango zany ororon-tany zany eto tany misy an'izany. Dia toy izany ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro maizina zany teto amin'ny tany ity vokatra ny hoe misaona ny masoandro sy ny volana mikitana ny esorina ihany koa. Dia toy izany le izy ary nikitana tamin'ny lanitra izy dia niraraka tamin'ny tany. Eny zany le meteorita be milatsaka amin'ny tany loza zany hoe le loza resana eto zany loza mitranga amin'ny tany zany resana eto. Ary nikitana tamin'ny lanitra izy niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voanimanta raha ozongozon'ny rivotra mahery. Ary lasa tahaka ny taratasy voaorina ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany. Dia io moa le hitantsika inona zavatra nisy vokatra n'izay loza rehetra nitrangatra eto tany zay ny volana sy ny masoandro ny amaizina ny kitana niraraka tamin'ny tany zany nisy meteorita nilatsaka tetỳ tany nisy ororon-tany mafy be mbola tsisy ohatr' izany vokatra n'izany rehetrarehetra zany dia zao ny afina tany anatin'ny zoy ny mpifeharivo ny mpanankarena ny mpanjaka ny afina tany daholo ireo lehibe ny mpanjaka ny tany zany. Dia mienjera aminay izy ka afeno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana fa tsy zakanay ny fahatezerana zany hoe miainga eto tany zany le fahitana zay miseho hoe ny loza mitranga eto tany. Dia rehefa avy eo makaiza le izy makany amin'Andriamanitra manao hoe tonga ny fahatezerana ahoana izy teo amin'le farany amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo ary izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjera aminay ka afeno izay mitavan'ilay eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo ka iza ny mahajanona. Tonga le andro satria ho avy zany Andriamanitra miantso le fihevian'Andriamanitra zany eto le zavatra resana. Rehefa tonga reo loza reo zany dia manao tonga le fanjakan'Andriamanitra. Zay le hoe le fahitana zany hitantsika eto tany le izy hoe zao ny zavatra mitranga dia miantso le fiavian'i Kristy eny amin'ny raon'ny lanitra zany hoe iny ho avy ny tompo. Satria rehefa midina izy zany mbola mafy io zany tsy ho zakazakaina afeno izay ozy izy amin'ny tavan'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana fa tonga ny fahatezeran'ny zanak'ondry ka iza ny mahajanona zany hoe maneho le fiavian'i Kristy zany. Aty indray raha miresaka ny amin'le trompetra fafito dia le fahitana eo amin'le trompetra fafito dia tonga dia aiza indray ny resaka resana tonga dia any an-danitra indray miainga zany le fahitana na le faminaniana avy any an-danitra indray miainga le fahitana ka miaka aty ambonin'ny tany. Ahoana moa mahatonga le izy hoe miainga avy any an-danitra satria ny zavatra resahana eto dia zao rehefa tsofina ny trompetra fafito dia inona zavatra mitranga tonga ny zanak'ondry andray ny fanjakana. Zany hoe tonga eto tany zany ny zanak'ondry avy any an-danitra zany izy dia makaiza maka etỳ tany. Zay zany le hoe kontrasta kely nisy teo amin'le hoe tomboka sefahenina sy ny trompetra fafito. Teo amin'ny tomboka sefahenina zany izy dia miresaka ny amin'ny resaka hoe le loza mitranga eto tany dia manaraka an'izay tonga le zanak'ondry. Ny amin'ny trompetra fafito tonga le zanak'ondry avy any an-danitra midina le zanak'ondry avy any an-danitra maka etỳ tany zay ny sary asehony eo zany. Dia inona ny zavatra mitranga rehefa midina ny zanak'ondry maka etỳ zany maka etỳ amin'ity planeta tany misy atsika ety. Dia zao ary aloha afahantsika manazava an'izay tsara dia verenantsika vakina ary ilay apokalipsy 2:10 ny andininy 5:10 ka hatramin'ny 7:10 verenantsika vakina izy io zany. Apokalipsy 2:10 andininy 5:10 ka hatramin'ny 7:10.
Apokalipsy toko faraky ambin'ny folo ny andin'ny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ny nitsofana ny trompetra fahafito sy ny natongavany loza fahatelo. Ary ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mahery tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny. Ary izy no anjaka mandrakizay. Ary ny olona 420 izay mipetraka ambony seza fiandrianana eo anatrehan'Andriamanitra dia niankohaka ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe misaotra anao zahay Tompo Andriamanitra tsy toa ilay ankehitriny sy taloha satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao ary tezitra ny firenena maro ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valim-potia ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina izay matahotra ny anaranao na ny kely na ny lehibe ary mba hanimbanao izay manimba ny tany ary novahana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiaran'ny fanekeny eo anatrehan'ny tempolony ary nisy helatra sy feo sy kotrokorana sy horontany ary avandra vavety. Eo zany miresaka zany tiany amin'ilay fanjakan'Andriamanitra zany. Dia ahoana ozy izy eo amin'ilay andininy fahadimy ambin'ny folo? Ary ny anjely fahafito nitsoka ozy izy. Dia nisy feo mahery tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay. Ny fanjakana amin'izao tontolo izao. Zany hoe rehefa nitsofina zany ilay trompetra fahafito dia nomenan'izy ilay fanjakana. Nomenan'Andriamanitra sy Kristy zany ilay fanjakana amin'izao tontolo izao. Araka ilay teniny teo manao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay. Ka rehefa nomenan'ny Kristy zany io, nomenan'Andriamanitra ilay fanjakana dia inona zavatra mitranga? Tezitra ny firenena, izay no mahatonga le hitantsika teo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo, verenantsika kely izy teo tapany voalohany, ary tezitra ny firenena, maro izy. Ary tezitra ny firenena maro. Satria nahoana? Alain'Andriamanitra sy Kristy amin'izay satria tonga zany ilay fanjakan'Andriamanitra. Nandritra ny fotoana maro. Dia izao, iza no naka n'ity fanjakana ity? Iza no nifehan'ity fanjakana ity? Satana no nanjaka teto efa nianarantsika tany amin'ny Apokalipsy toko fahasivy. Inona ny zavatra hitantsika teo amin'ny Apokalipsy toko fahasivy? Raha vakitsika kely izy eo amin'ny Apokalipsy toko fahasivy. Dia izao no teneniny eo amin'ilay andininy voalohany. Ahoana ozy izy? Ary ny anjely fahadimy nitsoka dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany. Ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono. Eo zany ilay hoe nomenany ilay anjely ozy izy ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono. Izy io anjely ny anarantsika teto io. Satana io. Izy zany ny tompon'ny lakile, izy no manjaka eto amin'ity tany ity amin'izao fotoana iainantsika zao. Izy no manjaka eto amin'ity tany ity, izay mahatonga an'io royaume du mal ny zavatra misy eto amin'ity tany ity. Tsisy fahamarinana, tsisy rariny, tsisy hitsiny. Ao ny famonoana olona, ao ny alatra, fakana-keriny, sy ny sisa. Satana no manjaka eto, nomena azy io lakile. Na ny mpitondra fanjakana ary amin'ny firenena maro. Dia ahoana ozy izy Jesosy? Ahoana ozy izy Satana tamin'ny Kristy? Rehefa nalainy Satana fanatany hevitra Kristy. Ozy Satana, omeko anao izao rehetra izao raha miankohaka eto anatrehiko ianao ka manompo aho izy izy. Miankofa dia omeko anao izao rehetra izao. Fa Jesosy tsy niankohaka. Fa ozy izy Jesosy nanao hoe fa hoy ny soratra masina manambara manao hoe amin'ny Jehovahandriamanitra irery ihany no inkofany lohalika rehetra. Dia ny firenena amin'izao tontolo izao eo ambany vahol'ny Satana. Izy no manjaka mifeny zany rehetra zany. Eo ambany fahefan'ny Satana inge izao tontolo izao, ny fanjakana rehetra eo amin'izao tontolo izao. Izy no manjaka. Satria nomen'Andriamanitra anazy io lakile io. Efa hitantsika zany tany amin'ny toko fahasivy tsika ny resaka ny zavatra io.
eto nefa zany tonga ty amin'ny fitsofana ny trompetra fafito dia inona zany ny zavatra hitantsika eto matoa zany nomena natoa lasan'ny Kristy le fanjakana arak'le teniny teo hoe ary ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay dia zao hoe nesorina tamin'ny Satana zany inona io lakile io tsy eo ampelantanany intsony io nesorina tamin'ny Satana zany lakile io tsy eo ampelantanany intsony io dia hitantsika nge izy io aty amin'ny apokalipsia toko faharoapolo dia jereo tsara ny andininy voalohany apokalipsia toko faharoapolo dia ny andininy voalohany mampafantatra an'izy io dia ahoana izy ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono sy ny gadra lehibe eny tanany dia nisambotra ilay drakona izy dia ilay menarana ela ny devoly sy Satana izany ka namatotra azy arivo taona. Rehefa mijery sika ny apokalipsia toko faharoapolo dia aiza ny hitantsika le lakile tsy eo ampelantanany Satana intsony le lakile fa aiza eo ampelantanan'ilay anjely avy any an-danitra indray io lakile no nomena fa tsy eo ampelantanany Satana intsony any amin'ny toko fahasivy izy nomenany Satana io lakile ny lavaka tsy hitanono io inona nefa le lavaka tsy hitanono ity planeta tany misy atsika ty nge io nomenana azy ny fahefana eto amin'ity tany ity rehefa ty amin'ny toko faharoapolo izy dia resahany eto le izy mifandray io amin'le fitsofana ny trompetra fahafito eo amin'le toko faharoa ambin'ny folo teo dia zao hoe nesorina tamin'ny Satana io lakile io efa tsy eo ampelantanany Satana intsony fa eo tanan'ny anjely ozy izy ary hitako fa indry nisy anjely nidina avy tany an-danitra nanana fanalahidany lavaka tsy hitanono sy ny gadra lehibe ny an-tanany dia nisambotra ilay dragona izy dia ilay menarana ela ny devoly sy Satana izany ka namatitra azy arivo taona ozy izy dia eto zany raha miresaka tsika zany ny amin'le hoe ao amin'le iverenantsika le apokalipsia toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo dia inona zavatra resahany eo ary ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay dia eo ampelantanan'iza zany le lakile eo ampelantanan'ny Kristy zany le lakile zao tsy eo ampelantanan'ny Satana intsony satria nomena azy ny fanjakana mandrakizay tonga le fanjakan'Andriamanitra zany ka amin'ny fotoana zany amin'ny fotoana izay manino izy ty amin'ny fotoana izay andraisan'ny Kristy ny fanjakana dia ho resahantsika moa rehefa tonga any amin'ny toko faharoapolo zany tsika fa hoe misy fisamborana ny Satana zany io famatorana ny Satana dia ho gadraina izy manino mandritra ny arivo taona izy ho gadraina iresaka koa tsika mikasika an'io arivo taona io zany fa amin'ny fotoana zany atongavan'le fanjakan'Andriamanitra amin'io fotoana io zany no inona anombohan'ilay arivo taona zany dia iresaka tsika mikasika an'io mbola iresaka an'io arivo taona io tsika zany zay mahatonga hoe rehefa tonga zany Kristy ary rehefa nitsofina le trompetra fahafito zany ka hoe nandray le fanjakana zany Kristy nandray ny fanjakan'Andriamanitra dia zay mahatonga le milazany amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo hoe tezitra ny firenena ozy izy ahoana moa tsy atezitra azy satria nesorina nge le fanjakana tsy eo ampelantanan'izy ireo ntsony le fanjakana dia tezitra izy tsy hananany fahefana ntsony zay tsy hananany ntsony zay lakile zay dia toizantsika le vaky teny fa mbola iresaka an'io tsika indrindra mikasika le resaka hoe arivo taona io zany mbola iresahantsika io zany rehefa tonga aoriana mbola iresaka an'izy io zany tsika ahoana indreo izy mivaky teny manaraka io zany rehefa nandray ny fanjakana zany Kristy sy Andriamanitra dia inona ny zavatra nitranga nisy fifaliana tany an-danitra zany nisy firavoravona tany an-danitra nankalaza sy nideran'Andriamanitra ny loholona 720 nankalaza n'Andriamanitra sy ny ankohaka teo anatrehan'Andriamanitra ny loholona 720 ary tsy ny loholona 720 ihany fa ny zava-mananaina hevitra ihany koa izay tany an-danitra dia inona zavatra teneniny eo amin'ilay apokalipsia toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia izao ny teneniny eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo ary ny loholona 720 izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana eo anatrehan'Andriamanitra dia niankohaka ka nivavaka tamin'Andriamanitra rehefa
nomenan'ny Kristy sy Andriamanitra zany ny fanjakana anjaka mandrak'izay izy dia inona nataon'ireo olona 720 reo ny ankohaka izy arak'ilay teneniny teo ny ankohaka ka nivavaka tamin'Andriamanitra ozy izy dia izy miankohaka mivavaka io nefany dia mbola toy izany lay izy ka nanao hoe misaotra anao zahay tompo Andriamanitra tsy toa ilay ankehitriny sy taloha satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao misaotra anao zay tompo Andriamanitra tsy toa ilay ankehitriny sy taloha satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao nandray ny fanjakana zany Kristy dia zao nidina teo amin'ny seza fiandrianana ilay olona 720 reo ny ankohaka teo anatrehan'Andriamanitra sy teo anatrehany zanak'ondry misaotra anao zay tompo Andriamanitra tsy toa ilay ankehitriny sy taloha satria efa nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao aiza ihany koa nefa ny ahitantsika anazy io efa hitantsika izy io tany amin'ny fiankofana tany amin'ny raha nijeryntsika ilay seza fiandrianan'Andriamanitra tany amin'ny toko 4 dia hitantsika ihany koa io fiankofana ataon'ireo olona 720 reo eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe misy fifandraisana zany ilay fiankofana izay hitantsika atao amin'ny trompetra 7 sy ny any amin'ilay tomboka asian'Andriamanitra any amin'ilay toko 4 izany dia ilay fiankofana izay hitantsika eo zany sy ny fivavahana izay hitantsika eo zany dia mitovy zany ilay fiankofana izay hitantsika teo sy ny fivavahana izay misy any amin'ilay apokalipsy toko 4 ary ireo izay manao ilay fiankofana zany sy fivavahana eo anatrehan'Andriamanitra dia hitantsika ihany koa ilay olona 720 miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra tahaka ny hitantsika izy ato amin'ilay trompetra 7 izany jerentsika kely apokalipsy toko 4 apokalipsy toko 4 dia ny andininy 4 apokalipsy toko 4 dia ny andininy 4 ahoana izy izy jerentsika raha mijery rahantsika ty apokalipsy toko 4 ty dia hitantsika eo ihany koa zany ireto lolona 720 reto izany dia ahoana izy izy ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana 720 ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy lolona 720 mipetraka ny tafy fitafiana fotsy sady ny satroka satroboninahitra volamena dia toy izany eo amin'ny andininy 10 sy ny faraika ambin'ny 10 dia ahoana izy izy dia ny ankohaka eo anoloan'izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ny loolona 720 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia anipony satroboninahiny eo anoloan'ny seza fiandrianana ka hanao hoe ianao no tomponay sy Andriamanitra nomendrika andray ny voninahitra sy ny ada sy ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy rehefa niankohaka izy sy nivavaka amin'ilay velona mandrakizay dia inona zavatra nataony natsipy ny satroboninahiny satria nanana satroboninahitra izy ireo natsipy ny satroboninahiny eo anoloan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia izy miankohaka iny dia izy ianao tomponay sy Andriamanitra ay nomendrika andray ny voninahitra sy ny haja sy ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nahanisy nahary azy dia jereo fa izay mihitsy ny zavatra hitantsika koa rehefa niankohaka izy ireo aty amin'ilay fitsofana ny trompetra 7 ny amin'ny lelandraisan'Andriamanitra ny fanjakana dia hoy izy hoe ary lolona 720 izay mipetraka eo ambony seza fiandrianany eo anatrehan'Andriamanitra dia niankohaka ka nivavaka tamin'Andriamanitra anao hoe misaotra anao zahay tompo Andriamanitra tsy toa ilay ankehitriny sy taloha satria efa nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao izy jereo tsara ilay fifandraisan'ilay izy zavatra hita eto zany dia zao efa nyresahantsika ihany koa izy io teo amin'ny resaka ihany koa hoe seza fiandrian'Andriamanitra sy ny resaka ny amin'ny hoe fivavahana eo anatrehan'Andriamanitra aty amin'ny fitsofana ny trompetra 7 zany dia mbola hitantsika ilay hoe fiankofana eo anatrehan'Andriamanitra sy fivavahana amin'Andriamanitra hoe ahoana zany fiankofana amin'Andriamanitra izany raha reo olona 720 ary izay manana satroboninahitra mipetraka eo ambony seza fiandrianana no midina eo ambonin'ny seza fiandrianany ka miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny zanak'ondry
nahoana kosa re isika ny tsy mba hiakohaka koa eo anatrehan'Andriamanitra. Satria raha hanompo an'Andriamanitra zany isika dia zao mila manetry tena zany isika, mila miankohaka zany isika. Tahaka ny musulman zany rehefa mivavaka ny musulman, maninona rehefa mivavaka? Miankohaka ny musulman rehefa mivavaka. Dia betsaka nefa ny tsy mahataty an'izay sy tsy mahazaka an'izay, manao hoe raha ohatra isika ka miankohaka dia lasa musulman tsika zany. Fangano fiankofana natao nomena ho an'ny musulman. Ny fiankofana dia zao nomena natao ho an'Andriamanitra ny fiankofana, fa tsy natao ho an'ny vahoaka musulman ny fiankofana. Ka raha ianao zany miteny hoe vahoaka an'Andriamanitra ianao, dia maninona? Midina koa ianao zany manetry tena miankohaka raha hanompo an'Andriamanitra. Jereo tsara reto l'olona 420 reto manana ny satry-boninahiny mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra izy dia midina teo dia miankohaka, manala ny voninahiny izy. Manome voninahitra an'Andriamanitra, ianao no mendrika, ny haja sy ny dera ary voninahitra mandrakizay. Misaotra anao zahay Tompo, Andriamanitra tsy toa, ila ankehitriny sy taloha, satria naseho anao ny herinao lehibe, fa efa manjaka ianao, nidina miankohaka mihitsy izy ireo eo anatrehan'Andriamanitra. Ny problema nefa dia zao, vitsy ny kristianina miankohaka zany. Azo isaina amin'ny ratsan-tanana angamba ny kristianina miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra zany. Amin'ity tanako ilan'ity fotsiny, azoko isaina amin'ity tanako ilako ity fotsiny angamba ny kristianina hoe miankohaka amin'Andriamanitra zany. Fa ny kristianina rehetra dia zao mipetraka ambony banc daholo, dia eo dia mihira, dia mivavaka, dia mipetraka, tsisy miankohaka. Ary tsy vitan'izany fa ny amin'ny fiangonana kristianina ary dia zao, raha misy mpanan-karena tonga ao, raha misy mpitondra fanjakana tonga ao na manam-pahefana tonga ao, dia mena seza amboninahitra reny olona reny. Mena seza amboninahitra reny. Fa ianao zany raha hivavaka amin'Andriamanitra zany ianao na hiankohaka anatrehan'Andriamanitra dia esorinao ny voninahitra ao. Dia miankohaka ianao, zany hoe anatrehan'Andriamanitra zany tsy misy mpanan-karena io, tsy misy mahantra io, tsy misy gouverneur io, tsy misy général io, tsy misy mpanjaka io, fa eo anatrehan'Andriamanitra mitovy daholo. Satria nahoana? Miankohaka daholo eo anatrehan'Andriamanitra. Manala ny satry-boninahitra ao, esorinao ny hajanao. Fa iza nomenao haja? Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra, Andriamanitra nomena haja, Andriamanitra nomena voninahitra. Izy ny ankofana. Dia maninona? Esorina zany zay dia miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Mbola hitantsika ihany zany le fiankofana aty amin'ny toko 120 izay hitantsika tany amin'ny toko 4 izany. Dia zay nge mampalahelo araka ilay teniko teo any amin'ireny fiangonana kristianina amin'izao fotoana izao ireny. Dia mpanan-karena nomena toerana ery aloha ery, mena ny hajana. Ny mahantra ty ariana ty. Fa zao na manan-karena na mahantra amin'ilay fiangonana ihany koa na zany naty zany ara dia zao tsisy miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Ao am-piangonana zany dia zao tsisy tokony olona homena haja zany tonga ao am-piangonana hoe ty menanao fa mena manan-kaja mena mitovy eo anatrehan'Andriamanitra. Miala daholo ny voninahitra ao rehefa tonga amin'Andriamanitra ianao. Satria Andriamanitra rery ihany mendrika homena haja sy ny voninahitra izany. Ka raha ireo olona 420 zany no niala teo amin'ny seza fiandrianana, nanala ny satry-boninahiny, niankohaka teo an'Andriamanitra, nankalaza an'Andriamanitra, dia itsika ve dia laza fa lehibe no ireo olona 420 ireo tsika, zay any an-danitra manana seza fiandrianana izy ireo. Ka raha vahoaka an'Andriamanitra koa tsika, raha milasy tsika va vahoaka an'Andriamanitra, dia manao mila mihetrika io zany tsika miankohaka rehefa mivavaka amin'Andriamanitra, mankalaza azy, manome voninahitra azy. Ao amin'ilay toko 120 verenantsika vakina kely zany io toko 120 io ny 7:10. Apokalipsy toko 120 7:10. Dia zao manao hoe misaotra anao zahay Tompo Andriamanitra tsy toa, ilay ankehitriny sy taloha, satria naseho anao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao. Misy zavatra voalaza zany ao anatin'io toko 120 io, zay voalaza ihany koa any amin'ny toko 4 any amin'ilay seza fiandrian'Andriamanitra, zay manana n'inona? Manana ny lanjany lehibe. Manana ny lanjany lehibe.
dia averintsika kely lay izy ahoana ozy izy nanao hoe misaotra anao zahay tompo andriamanitra tsy to ilay ankehitriny sy taloha satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao dia vakitsika le any amin'ny andininy toko faefatra ny andininy fahavalo any amin'ny toko faefatra ihany koa izy andininy fahavalo dia atsona amin'io même titre io zany ny atsona anazy ihany koa any amin'ny toko faefatra andininy fahavalo inona moa le titre itsona anazy dia eto amin'le andininy fafito amby folo izy dia zao le titre itsonan'andriamanitra io ao veriko tsara le izy misaotra anao zahay tompo andriamanitra tsy to ilay ankehitriny sy taloha misy lanjany lehibe zany izy io resantsika io ilay ankehitriny sy taloha dia any amin'ny toko faefatra zany izy io andininy fahavalo dia zao ny tenenany azy jereo tsara toko faefatra andininy fahavalo dia zao ny tenenany azy manao hoe ary ny zava-mananana efatra dia samy nanana elatra enina avy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy nitsahatra andro manalina izy manao hoe masina ny tompo andriamanitra tsy to ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy aty amin'ny toko faefatra zany lay loolona efatra amin'ny roapolo rehefa niankohaka teo anatrehan'andriamanitra dia nanambara nanao hoe averiko ihany le izy misaotra anao zahay tompo andriamanitra tsy to ilay ankehitriny sy taloha izy ilay ankehitriny sy taloha satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao dia aty amin'ny toko faefatra izy ny andininy fahavalo dia misy zava-mananana efatra ihany koa eo alohan'le seza fiainan'andriamanitra dia inona nataon'ireo zava-mananana efatra io alohan'ny seza fiainan'andriamanitra eo amin'ilay tapany faharoa izy miteny masina ny tompo andriamanitra tsy to ilay taloha sy ankehitriny ary no avy ilay taloha sy ankehitriny ary no avy jereo tsara mitovy le zavatra teneniny fa ary amin'ny toko faraky amby folo izy andininy fafito amby folo misy zavatra tsy ampy ny zavatra teneniny inona ny zavatra tsy ampy dia zao le izy ary amin'ny andininy fahavalo izy dia zao ny zavatra teneniny ilay taloha sy ankehitriny ary no avy rehefa mankalaza an'andriamanitra zany izy miankeonatren'andriamanitra dia zao ny zavatra teneniny ilay taloha sy ankehitriny ary no avy fa rehefa tonga ty amin'ilay toko faraky amby folo kosa ny andininy fafito amby folo dia inona zavatra teneniny ilay ankehitriny sy taloha fa tsy izy tsony le hoe ary no avy tsy mitentsona izy hoe ary no avy ilay ankehitriny sy taloha tsy mitentsona izy hoe ho avy inona ny anton'izany manina izy miteny hoe maninona tsy nankalazaina ntsony le hoe ankehitriny sy taloha ary no avy fa maninona atao hoe ankehitriny sy taloha fotsiny izy nolazainito ny antony dia tsotra ihany ny antony satria efa tonga ilay fiavian'i Kristy fanondroany amin'ny fotoana io ny atongavan'ny fiavian'i Kristy fanondroany io amin'ny andraisany an'le fanjakana amin'ny andraisany an'le fanjakana izay zany mahatonga le izy hoe raha mbola nilazaina izy tany amin'ny toko faefatra manao hoe masina le tompo andriamanitra tsy to ilay ankehitriny taloha ary no avy aty kosa izy dia zao hoe misaotra anao zay tompo andriamanitra tsy to ilay ankehitriny sy taloha dia ny antony zany tsy namerenana ntsony le hoe ary no avy dia satria efa tonga le fanjakan'andriamanitra tsy andrasana itsony zany zay mahatonga le hoe tsy voateny eo ntsony le hoe ho avy satria efa tonga le fanjakan'andriamanitra araka ny hitantsika teo hoe nomenan'andriamanitra sy Kristy ny fanjakany mandrakizay dia raha mijery ihany koa tsika any amin'ilay liturgie zany na le fivavahana amin'andriamanitra any amin'ilay apokalipsy toko faefatra dia inona koa ny zavatra hitantsika teo ny zavatra hitantsika any dia zao hoe aty amin'ilay toko faefatra zany a mialoha an'ny fiankofana sy ny fankalazana ataon'ireo lolona efatra amin'ny roapolo dia misy fankalazana ihany koa hafa izay ataon'ny zava-mananaina efatra
izy ireo le manao an'le hoe masina 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 ny tompo andriamanitra tsy to ilay taloha ankehitriny ary no avy. Zany hoe misy personazy anankiroa zany hita eto dia lolona efatra amby roapolo sy ilay zava-mananaina efatra. Aty amin'ilay toko faraky ambin'ny folo anefany dia zao. Zany hoe raha ohatra zany ka nankalaza an'Andriamanitra reto olona efatra amby roapolo reto dia zao tokony ho hitantsika ihany koa zany eo alohan'ny fankalazana ataon'izy ireo zany ilay zava-mananaina efatra. Nefa tsy voambara atao anatiny io ilay zava-mananaina efatra hoe aiza ilay zava-mananaina efatra amin'ny manambaran'izany. Dia ny ahitantsika nefa n'ilay zava-mananaina efatra dia amin'ilay zavatra voambaran'ilay anjely eo amin'ilay 5:5. Jereo tsara ange ny zavatra tenin'ilay anjely eo amin'ny 5:5 amin'ny toko faraky ambin'ny folo. Toko faraky ambin'ny folo 5:5. Dia ahoana ozy izy? Ary ny anjely fahafito nitsoka ozy izy dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no hanjaka mandrakizay. Izany hoe rehefa nitsoka zany ny trompetra ny anjely fahafito dia nahoana nisy feo mafy avy any an-danitra ozy izy nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no hanjaka mandrakizay. Iza zany no nitsoka ny feo mafy io tany an-danitra? Le zava-mananaina efatra eo alohan'ny tempolo no nitsokany io. Alohan'ilay lolona efatra amby roapolo. Satria mifanaraka mihitsy le fiankofana izay hitantsika ato amin'ny toko faefatra sy ny toko faraky ambin'ny folo. Raha miteny ny ary amin'ny toko faefatra izy manao hoe eo amin'ilay 5:9 dia averiko tsara le izy. Ahoana ozy izy? Ary ny zava-mananaina efatra dia samy nanana elatra enina sady feno maso ny tenany manodidina ka hatrao anatiny. Ary tsy nitsahatra andro manalina izy manao hoe masina 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 ny tompo Andriamanitra tsy to ilay taloha ankehitriny ary no avy. Aty amin'ny toko faraky ambin'ny folo zany izy 5:5 dia inona zavatra nataony? Dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe rehefa voantsofina ny trompetra fahafito dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no hanjaka mandrakizay. Hitantsika eto ihany koa zany fa ilay zava-mananaina efatra zany no miantso an'io amin'ny feo mahery io manao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no hanjaka mandrakizay. Inona moa ny anton'izany? Zay le hoe eo anatrehan'Andriamanitra zany le hoe misy liturgie zany eo anatrehan'Andriamanitra eo, misy fivavahana eo anatrehan'Andriamanitra eo. Misy rindra ny zavatra misy eo zany. Dia aseho amintsika koa izay rindra zay zany. Hitantsika ihany koa zay raha hitantsika tany amin'ny toko faefatra zay hitantsika ihany koa zany zay aty amin'ny toko faraky ambin'ny folo. Tapitra ny fotoanantsika nefany. Ka ho tohizantsika indray io amin'ny lesona manaraka ary aloha hivavakantsika efa tapitra ny fotoanantsika. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io. Raha afaka nianatra ny teninao sy nindinika izany izay tamin'ity anio ity. Tsy amin'ny herina fahatanjahana rehefa mifanainao irery ihany. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Halleluja, halleluja. Manamasinana eny amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mifampitona indray zany tsika amin'ny tapany faharoa. Bye bye daholo. Ma